Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia mbola manatitra ny arahaba momba ampirarintso ho antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana indray ny tena koa amin'ity maraina ity. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba amin'ny fitainy rehetra ho amintsika tsy hakanavaka indray amin'izao fotoana izao. Ny finoantsika dia avy amin'Andriamanitra ity fotoana ity ary azo antoka fa afaka hiasa amintsika rehetra ary afaka tena hanao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika izany herin'Andriamanitra izay tompon'ny fotoana izany. Ka manasanao ary aho anaraka hatramin'ny farany indray ny fotoanantsika satria hitantsika ny tompo ary hiasa mahery eo amin'ny fiainantsika. Koa ety am-piandohana dia mirary anao koa ny tenako mba hamonjy anao any Andriamanitra ao anatin'ny raha ohatra ko anatin'ny ady na ny olana na zava-manahirana ianao ankehitriny. Ary ny tena lehibe indrindra ampahirezako anao manaraka ny koa dia izao hoe ny zavatra ao am-pon'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona rehetra nanomboka tamin'ny fotoana izay nanirahany an'i Jesosy hidina tetỳ tany dia anomana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy lay zanany lay tokana izay fa maty amonjy ny olona mpanota rehetra tetỳ amboniny tany ity. Ka maherezy aoka tena iorina sy joro amin'ny kristianina anao ary iomana ihany koa amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny epistily ho an'ny Korintianina faharoa toko faefatra ao amin'ny andiny fafito fahavalo ary ny fahasivy. Korintianina faharoa toko faefatra amin'ny andiny fafito fahavalo sy ny fahasivy. Zao no vakilay teny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Amin'ny andiny fahavalo no averiko vakina izany. Voageja manodidina izahay ozy nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo. Misy teny anankiray izay nakasika ny foko manokana tamin'ity teny izay nampitondrain'ny Paoly apôstôly ho an'ny vahoaka tany Korinty ity hoe very hevitra ozy. Androany dia isy lohahevitra anankiray ianarantsika manao hoe mbola misy azo antenaina io fa aza manaiko very hevitra ianao na mamoy fo. Mbola misy azo antenaina io fa aza manaiko very hevitra ianao na mamoy fo. Mino fa mazava aminao sahady angambany ny zavatra tian'Andriamanitra ho ambara sy ho lazaina amintsika amin'ity androany ity. Tena maro amin'ny olona tokoa amin'izao vanim-potoana izao angamba no tena ao anaty fahaverezan-kevitra tanteraka izy manoloana an'ireo tranga izay misy sy atrehany. Toy ny olana ao aminatin'ny tokantranony satria maditra ny vadiny, toy ny olana amin'ny arabola satria vesarany trosa izy, toy ny olana ao amin'ny tsy fahasalamany satria misy aretina tsy mety afaka ao amin'ny tenany, toy ny fanenjen'ny olona manodidina azy ambara amin'ny Paoly apôstôly enjehany izahay ozy, enjehany izahay nefa tsy mety nafoy. Ohatrany tena misy mpanenjika ara-baky teny mihitsy ary maro zavatra mety miatra amin'ny fiainan'ny olona. Amba olombelona ny olombelona nefa ny matetika dia izao. Indraindray tonga ho aminy atao hoe fahaverezan-kevitra na famisapo.
ohatrany te ilaza ny olona hoe tsisy hevitra intsony mety vitatra ny tantara-piainako izay angamba ny fetratratrako ary matetika iny mahatonga ny olona mandefa napahakevitra diso ka andeny amin'ny lalana tsy tokony ale zao any fa ny azo tonoana ry mpiaino avana raha tena mino anao fa misy Andriamanitra, raha tena mino anao fa misy zao Jesosy tompo izao de miantso anao androany, aza manaiky verevitra, aza manaiky amoy fo manoloana ny zavatra misy mitranga eo fiainanao io fa oy amintsika androany mbola misy azo antenaina ao ambadiky olana io, ao ambadiky oady io, ao ambadiky zava-manahirana zay misy aminao io, mbola misy azo antenaina ao afaka monjy anao Andriamanitra, afaka mahany olanao zay misy eo amin'ny fiainanao. Amin'ny maha-olombelona tokoa de voafetra mantsy ny zavatra mety ho zakany sainao sy zavatra afaka iaretanao any koa de mety ho voafetra zay satria zay maha-olombelona atsika, izay maha-olona ny fironina atsika kanefany avy amin'ny tenin'Andriamanitra de zao no zavatra tenenin'ny baiboly, tsarovy zao tenin'Andriamanitra izao ary matetika tokoa de eo no mitranga zavatra misy hoe rehefa tapitra hatreny zakany eritreritry ny olona sy ny fiaretany de very ny heviny na mamoy fo izy. Kanefa ho ihany voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Jeremia toko 7:20 any ao amin'ny 9:20 de zao vaky le tenin'Andriamanitra aitsika rehetrarehetra i tenin'Andriamanitra ity manao hoe fa izao de mahalala ny hevitra everako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba hananana fahatenana ny amin'ny farany, mahalala hevitra everana anareo izy Andriamanitra raha mifihevitra maha-olombelona anao, raha mizavatra mety zakany fiaretanao de hoy zanao hoe tsisy tsony lalana afaka andehanana, tsisy tsony lalana afaka hodiavina, tapitra treo ny lalaka ho izorako fa zao ny tsarovo mbola manana hevitra iverana atsika Andriamanitra, ny fihevitritsika mety tapitra treo, ny fiheveratsika mety tsisy afaka alintsony fa Andriamanitra de miteny amintsika hoe mahalala mbola hevitra iverana atsika Andriamanitra, ny fihevitry ny olombelona sy ny fihevitr'Andriamanitra tokoa de tsy mitovy fa Andriamanitra de zao manana hevitra tsy takatry ny saina, manana hevitra goavana afaka mbola ny vanany tantara-piainatsika izy ka aza manaiky hitolefika anao, aza manaiky ho resy anao, aza manaiky ho kivy anao fa mbola misy azo atenaina ho iaho ary aza mamoy fo any koa ianao mahalona zavatra misy sy mitranga fiainanao amin'izao fotoana izao. Misy tantara anankiray zao tato anatin'ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Estera toko 7 any. Ry Estera sy Mordekay izay anadahany tamin'izany vanim-potoana zany dia niaraka nipetraka tamin'ny jiosy tany amin'ny toerana anankiray tao hoe Sosana. Iaserosy no mpanjaka tamin'izany fotoana izany ary nanana mpiara-miasa anankiray atao hoe Amana ity Aserosy mpanjaka ity. Tamin'ity vanim-potoana ity nefa ny zao rehefa nasandatry ny mpanjaka Aserosy ho lehibe teo amin'ny fiandrianana ity Amana ity de ny olona rehetrarehetra isaky ny mandalo akaiky ny Amana de miankohaka mandohalika dolodolodolo daholy fa i Mordekay kosany de voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy mba nety ny ankohaka tamin'ity Amana ity mihitsy izy. Raha foniteny kely ny tenenako eto tsy natao iankohaka amin'ny zavatra hafa isika fa natao iankohaka sy andohalika amin'Andriamanitra ray ihany ary eo indrindra no madio hevitra ny olona indraindray betsika ny olona no tafalatsaka anatin'ny olana ady ozina no ninona no ny fiankofana ao amin'ny amina sarindravatra, amina fanimpotsaby, amina zavatra hafa zay ny firon'Andriamanitra ary ny baiboly moa de fa niteny mihitsy ny any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 40 aza miankohaka eny atrehan'ireny zavatra ireny ianao fa arako ny fanaovana izany izy Andriamanitra fa profesana an'Andriamanitra izany ary zay indrindra na tonga ny teny tao hoe Mordekay ity na de niankohaka daholy ary ny olona rehetra nandohalika teo anatrehan'le lehilahy tao hoe Amana. I Mordekay kosa de nijoro ary nitazona ny fahafantarana hoe Andriamanitra rery ny tokony andoliana ka tsy tahotra olona ny anazy fa tahotra an'Andriamanitra ny tahoam-pony. Vokatr'izay tsy fanekeny Mordekay iankohaka teo alohan'ny Amana izay de zao ny tantara nisy nanomboka nanana teti-dratsy i Amana ary nanomboka nitondra hevitra tany amin'ny Aserosy mpanjaka mazava be fa eketeny ty laty izy amin'izany vanim-potoana
eken'ny mpanjaka teny ary zay lazainy de tsy maintsy ny eken'ny mpanjaka ka izao fikendreny iamana ho aringana daholo ny jiosy rehetrarehetra tao sosana nanao didy sy lalàna ary natao ren'ny olona rehetra eraky ny firenena izany hoe ho aringana ny jiosy rehetrarehetra raha tsonona zany de hoe efampahavahoana na fahafatesana ohatrany hoe raha maha-olombelona de tsisy azo antenaina intsony satria ny mpanjaka faratampony sy ny mpiara-miasa mihitsy no nanao didy sy lalàna fa ho aringana ao anatin'ny ray andro ny jiosy rehetra maneraka ny sosana ary tsy vita zany any fa ho babona sy ho ravana avokoa ny entany rehetra zay volazany boky Estera toko 7:5 hoe ao anatin'ny ray andro de aringana avokoa ho vonona ny jiosy rehetra eraky ny sosana ary potehina seravaina ny fananany rehetra te zao de araky le loha hevitrika hoe tena very hevitra arabaky teny ny vahoaka tam'izany fotoana izany i tenin'Andriamanitra ningatsika nefa de very hevitra fa tsy tokony amoy fo na de very hevitra any ianao ndao hitoky amin'Andriamanitra andao hitehitra amin'Andriamanitra andao mbola metraka mifatikitsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tompoko de araky ny teniny vakitsika atao amin'ny Jeremia mahalala hevitra hiverenantsika Andriamanitra ary ny fihevitr'Andriamanitra aminao zay miainao io de hevitra hitona fiadanana fa tsy loza misany am'izao fotoana zao te hiantso anao ahako te hisitona anao ahako inona kay zavatra atreanao am'izao fotoana zao inona zavatra misy amin'ny fiainanao am'izao fotoana zao takanazo andreto jiosy rehetra tamin'ny androny Estera sy Mordekay reto fia mahazo anao ohatrany hoe enjehany ianao melohany ianao efa tena mbavahoana ny fahafatesana sa mbavahoana ny fonja sa mbavahoana ny fahafambaraka sa mbavahoana ny ataoko hoe fanaovan'ny olona tsinitsininy ianao raha maha-olombelona de ozy tokoa anao hoe resy verevitre fa za miantso aza mamoy fo mbola misy azo atenaina raha mbola iankina amin'Andriamanitra ianao zay natonga amin'ny Paoly hoe verevitra tokoa zay ny amy zavatra misy ny amy zavatra mitanga ny amy zavatra miseho kanefa mampahery de zao tsy mba mamoy fo izany izy ozy Paoly tsy mamoy fo izy fa inona ny antony satria manana an'ilay Jesosy velona tao aminy zay itokiny izy manana an'ilay Jesosy velona tao aminy zay inona izy fa na de anatin'ny fahaverezakevitra izy amy maha-olombelona anazy lay Jesosy mandray atanana ny fiainany ho avy ary mbola misy fanantenanany amin'ny farany ozy volazany tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jeremia kinona ny zavatra nitranga ry amana reo fahavalony jiosy rehetra niteka tam'izany fotoana izany vitatreny am're jiosy zay miseho mpivavaka vitatreny amin'ny ty Mordekay zay miseho tsy mety miakohaka tamin'ny iamana ity vitatreny tantarandreo tena potika tanteraka ny fiainandreo ho rava tanteraka zay nananany satria ho babona ao anatin'ny ray andro ho rava sy ho faty daholo reo satria ho aringana ao anatin'ny ray andro niteka ny olona nivoaka ny didy sy lalàna tsy azo ovaina tsonange zany raha maha-olombelona fa marina hoe ity vehivavy atao Estera ty vadiny mpanjaka izy fa efa amam-bolana izy tsy mba niseho tao alohan'ny mpanjaka satria tam'izany fotoana izany de hoe raha tsy tenren'ny mpanjaka tondrona amy tem-bola mena de tsy misy mahazo miseho amin'ny mpanjaka na eo naminy ao amikanja anatiny fa raha vao misy olona andeha ho any amikanja anatiny kanefa tsy nitondrony mpanjaka tamy tem-bola mena fahafatesana ny miandry azy fahafatesana ny mahazo azy amin'ny fotoana iny fa ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra de samy efanaheny daholo fa ho vonona ny jiosy ho aringany any jiosy ary ity ary ny tena zavatra raharaha be ho izy ianao nanao hazo refy 50 akio iamana tam'izany fotoana zany mba atsatoka io no anatonana any Mordekay satria i Mordekay mihitsy tsy tiany ity lehilahy atao hoe iamana ity ary de hoe ny fahafatesany de hoe atao miavaka tamin'ny amin'ny olona rehetra fa antona ny hazo de eny ambony hazo mihitsy lehilahy io no antona sy ho apetraka ny fatiny tam'izany fotoana izany fa izao zavatra lehibe sady mafinatra na de efa nivoaka tokoa ary ny didy sy ny lalàna na de efa tena nyen'ny olona rehetrarehetra ary ny zavatra hitranga sy izy zavatra maverevitra tokoa zany hoe inona no atao mpanjaka tsy mbola nanondro zany tem-bolamena ho any Estera mba eo naminy ny fotoana me manatrona me akaiky any hoe ho vonona daholo ny jiosy rehetra ho aringana daholo ny jiosy rehetra fa zao ny zavatra lehibe sy mampahery rehefa tena rendry Estera sy Mordekay zany de hoe andaotsika iankina amin'Andriamanitra aza manaiky ho verevitra aza manaiky mamoy fo
fa mbola misy azo antenaina zavatra etra raha maolombelona de tsisy hevitra intsony tokoa, raha maolombelona de tsisy azo atao intsony tokoa, fa raha mbola iankina amin'Andriamanitra andaotsika hivavaka. De ozy ny tenin'Andriamanitra ny bokyny Estera 4:5 any andenge vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Estera 4:5 zao vaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy ao amin'ny 5:12. De dia nampitona valiny any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandeha ary vorio ny jiosy rehetra izay hitanao eto Sosana, ary mifadia any noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina, ary izao sy ny ankizy vavika ifatoy izany koa, ary am'izany nidiraka ao amin'ny mpanjaka ka na de tsy araka ny lalàna azy koa raha tahiny maty aho de maty. De lasa Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nanodiny Estera azy. Teto zany ny fanapaha-kevitra ny raisiny rehefa miatobotra le andro hoe andringanana sy amonona andre jiosy rehetrarehetra tao a Sosana ireto, dia nisy etaeta tao ampony Mordekay hoe ianao angery Estera na de tsy amonjy reto vahoaka eto ambany miaraka amitsika ireto azy, na de hevitra ny tenanao hoe vadimpanjaka ianao, jiosy miaraka aminay ianao, no izany ozy na tsy amonjy anay ary ianao, Andriamanitra ny ateranay ihany koa. De zao ny fanapaha-kevitra ny raisiny, ifady hanina izay ozy ny tenin'ny Mordekay de nampitonaina tany amin'ny Estera zany afatra zany. De zao ny teny an'ny Estera, andeha ifady hanina ihany koa zay sy ny ankizy vaviko rehetrarehetra ka izao hiakatra ao amin'ny mpanjaka izahay ozy na de tsy araka ny lalàna azy, ka raha tahiny maty de maty, fa raha velona kosa de velona. No izany andeha izay sady ifady hanina tahaka ny nataonareo any koa atelonandro sy atelonalina. Ny fady hanina izy ireo, niakatra ho any am-panjaka izy ireo, fa ny zavatra mahafinaritra sy nampahery de ity, raha fahafatesana ny andry, raha fahafatesana ny tompony tranga, fa vao nitsofoka atao amikanja anatiny Estera, de izao valim-bavaka azony izy ireo. Ny mpanjaka rehefa nahitany Estera, mpanjaka mipetrapetraka eo amin'ny seza fiandrianana, nahitany Estera ity mpanjaka ity, nandika lalànana izy, tsy arak'izay voasoratra keny nataony Estera, fa inona zavatra nataony mpanjaka no tondrony tamin'ny te-ambony mela Estera. De zao ny tenen'ny mpanjaka hoe re Estera vadin'ny mpanjako, inona kainy ilainao, inona kainy tianao, angatao zay sitrakao, fa na de ny atsasaka ny fanjakana aza de omeko anao zany re Estera. Hoy amitsika mbola misy azo antenaina fa aza manaiky amoy foy zany ianao, ary aiza manaiko resy ekeko verevitra ianao manoloana ny tranga misy tokoa, satria zay ve maha-olombelona anao. Kanefa nitiny aza tonona kristianina ne ianao olona mivavaka nge ianao manana an Jesosy eo aminao ve ianao hoy aminao aza manaiko kivy, aza manaiky amoy fo, fa ndao iankina sy etehatra amin'Andriamanitra tahaka nataondry Estera sy ry Mordekay. Fafatesana ny andry kanefa niova ny tantara. Inona ny zavatra ny tranga? Ilay Iamana izay miaraka tamin'ireo mpomba azy zay efa nanao fety, efa miorakoraka, efa nanantena ny fandriana sy ny fahafatesan'ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany hoe oringany any Jiosy, oringany ary Mordekay, ho atsatoka ny hazo aminona azy. Fa ny zavatra ny tranga sy ny sio de ity ao amin'ny bokyny Estera 7 any ao amin'ny 10 de ozy ny tenin'Andriamanitra. Estera 7 manomboka amin'ny 10. Ary Iamana de naantony tamin'ny hazo efa natsangany anatonana a Mordekay, dia vao izay no nionony no fatezera ny mpanjaka. Zavatra tsy takatry ny saina, zavatra tena hoe raha maha-olombelona te ahoana koa ny atateraka zany fa hoy aminao androany mahagaga Andriamanitra. Tena rehefa hiatehitra amin'Andriamanitra ianao manoloana ny tranga misy miseho amin'ny fiainanao, tsy tokony ho verevitra, aza malaky mamoy fo. Ekeko am'izao fotoa zao betsaka ny olona tokoa ke mikivy manoloana ny tranga misy miseho hoe atena aloha anka indraindray ny fanapaha-kevitra raisiny de fanapaha-kevitra diso, fanapaha-kevitra fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra,
sasany tonga de mietrehitra hoe tsy ho tafavoaka intsony, sasany mietrehitra hoe ho afa baraka angamba, sasany mietrehitra hoe ngambany andeha amony tena fa tsy vitako intsony ity, kivy a manoloana ny tranga ataony vadiko ny zavatra tena iainako, kivy a manoloana zay ataony mpiaramiasa, kivy a manoloana ataony mpampiasa, manoloana zavatra misy atreoketra ny tokantrango, fa zao ny teneniko aminao, raha mbola ietehitra amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy hamonjy anao Andriamanitra ary tsy maintsy hitamin'ny fiainanao izy. Jony vavolombelona kely amintsika zao entiko manaprofo aminao hoe rehefa tena mietehitra amin'Andriamanitra ny olona iankina am' Jesosy de tsy tokony hamofo zany ianao fa afaka hitanao Andriamanitra anova ny tantara rehetra tahaka ny tamin'ny andro ny Mordekay sy tahaka ny tamin'ny andro ny Estera. Nisy vehivavy anankiray nivavaka amin'ny fiangonana izay nisy anay. Ndray andro tamin'iny taona lasa iny izy nangataka vavaka taminay, pastera sao izy hitanao fa tena olona mivavaka ary ny fiainako rehetra sy noaviko manontolo ary ny androko sisa de fanakiniko an' Jesosy, tena nompo azy ahako, anaradia azy ahako ary tsy ala am' Jesosy tsony amandrakizay, ampy ny lalaka nandehanako tamy ratsy tam'izao tontolo zao no de mivavaka miditra-piangonana kanefa ny fanao ratsy ozy ny ainako foana tam'izany fotoana izany. Tena nivavaka ozy fa za mbola nitsangatsanga, za mbola manao ratsy, mbola nanao fanao zao tontolo zao, nampahery azy tam'izany fotoana zany. Sao ny eto tany mandalo, zao tontolo zao mandalo, fa amin'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Mitona anao ahako, aoka tena teraky indray anao, andrain'i Jesosy ka hovainao olo-baovao, manana anjara no fiainan'ny lanitra. Tena ivavaka pastera ozy, tena nompo an'Andriamanitra ahako, ary ankina an' Jesosy amin'ny andro farako, amin'ny androko sisa rehetra, fa tsy hanao fanao zao tontolo zao tsony. Mafinahitra zany manompo an'Andriamanitra tsara, miatera am' Jesosy, tena angataka izy. Samba ivavahana ozy fa mila asa io izy satria nilany ny asany tany aloha satria tsy nahasoa anazy, ka rehefa nilany ny asany de nivavaka, mitondra mivavaka anazy izahay, saorana an'Andriamanitra fa nahazo asy ty ranabavy ity. Rehefa nahazo asa izy de asa tsara ny azony, asa tena mendrika tsara fa manompo an'Andriamanitra, asa tena misy fitahina fa izao ny olana mipetraka. Ny mpiara-miasa rehetra sy ireo sefo mitovy aminazy de tena tsy tia anazy daholo satria izy tena nijoro hoe za manana an' Jesosy ahako, tsy mitovy amin'ny fanaon'ny olona ny fanaoko, ary zay fijorony hoe amin'ny marina, amin'ny fatahoran'Andriamanitra, amin'ny famasinana, tsy manao fiteny tahaka ny fiteniny retsy, tsy manao ray mangalangalatra ny olona, tsy manao an'izany izy, ary tena marina amin'ny fanajana ny asa sy ny fotoana satria zay mahazanak'Andriamanitra anazy. De vokatra zay nankala azy daholo ny olona, nanenjika azy daholo ny olona, tsy tia azy daholo ny olona, nanao tsinitsinina anazy ary maneso azy indraindray ara hoe iny le miseho mpivavaka be, iny le miseho pastera be, iny le miseho ohatro be, iny le hiakatra velona ny an-danitra, nataon'ny olona daholo daholo ty fiteny rehetrarehetra ity. De ndray andro izy nitaraina tanka hoe pastera, tena kivy a manola le asa fa ngambany aijanona, ngambany tsy vavaka tsy asa ao tsony fa hiala pastera. De zao ny teneniko taminy, manaiky resy ve zany ianao, manaiky hiala ve zany ianao, kanefa ny asa valim-bavaka ho anao io, aza miala zany tena kivy a pastera, tsy hitako tsony zay ho atao izy, ohatrany hoe vo hiala ao an-trano de hiasa ozy de ohatrany hoe tonga de mavesatra ny atao anatiko, tonga de ohatrany hoe tsisy fifaliana, tsisy fiadanana ny atao poko, fa nde hiatrika am'ireo olona mpanao tsintsinina, hiatrika am'ireo olona zay teko hoe manaraboraby, tsy mba misy fifaliana, iaina hatramin'ny olona zay eo ambany fitatany any azy de ohatrany hoe lasa teanohitra anazy, teanao tsintsinina anazy. De zako nampahery anazy foana ako, mijoroa ianao, mivavaha ianao, matokisa an'Andriamanitra ianao, zany tokoa ny zavatra atrehanao, zany ny situation misy eo amin'ny toeram-piasanao, kanefa zany tsy midika fa resy ianao, zany tsy midika fa manala teny ianao hoe hiala am'izay tsy hiasa intsony ahako, de inona ny zavatra ho ataonao, zanak'Andriamanitra ianao, asa meny tompo anao io fa mivavaha ianao, matokisa foana, mijoroa foana. Fa inona ozy ianao zavatra nisy tamin'ny herinandro ambony izy niantso anahy izy, resaka tamiko an-telefonina izy nandefa mesazy ihany koa, raha fakivina ny hitany hatram'izay de zao ny teneniny tamiko, pastera tena magaga zao Andriamanitra zao izy ary tena misy marina, fa hoana raha izahay efa androaka tena sy anala tena sy tsy azaka zavatra nisy tao amin'ny toeram-piasako, vo mainka indray nampiakarina kategoria zao izy, niakatra kategoria am'izao fotoana zao izy ao amin'ny toeram-piasako, niakatra ny karama mazava ho azy. Inona zavatra nisy? Nangina daholo ny vavan'ny mpanenjika, nangina daholo ny vavan'ny mpanao tsintsinina. Raha fisaina ty vehivavy ty zany
raha ny tao am-posy ny fanapahakeviny verevitra izy manoloana ny tranganisy, niezaka nanantony izy, niezaka nanao ny teny malefaka izy, niezaka nandefitra tamin'ny olona izy fa navomaika nataon'ny olona tsinitsininy. Verevitra pastera hoy mamifosykivy tsy manam-piadanany intsony izy fa naprisika azy iankina tamin'i Jesosy. Fa saorana lehibe ny tompo Andriamanitra tompoko fa navadika Andriamanitra indray ny tantara tahaka ny tamin'ny androny Mordekay raha i Mordekay ny tokony nahatony Amana teo amin'ny hazo, i Amana indray ny lasa nahatora teo amin'ny hazo ka mateo izy. Ny fananany Amana sy ny tranony Amana rehetrarehetra no mena ipetrahany Mordekay. Zany io zavatra misy eo amin'Andriamanitra ka hoy aminao zay manaraka ity fandarana ity. Ny tokony ataonao dity andao tena napa-kevitra androany, ino an' Jesosy sy anaiky azy tanteraka fa mahavonjy anao izy. Mino azy amin'ny fonao rehetra, akoresy lahatra tanteraka ny ao am-ponao hoe tena zanak'Andriamanitra efa nateraka indray ahako, manana an' Jesosy Kristy mitoetra sy manapaka atao anatiko ahako. Satria voalazany Jaonina toko 2:12 hoe izay rehetra nandray azy no nomena hery tonga zanak'Andriamanitra, na hoe izay rehetra nandray an' Jesosy de nateraka indray ho zanak'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny fiainana manomboka io. Ka raha ao anatin'ny fahaveran-kevitra ianao, ao anatin'ny tety hoe tapidalaka ny ara-baky teny tokoa ianao, afaka mbola hoy io, afaka mbola misy azo antenaina ao ambadika io raha tena Andriamanitra mandray tanana amin'ny fiainana. Amin'ny saina maha-olombelona, amin'ny fihevitra maha-olombelona mety verevitra ianao, fa Andriamanitra tsy mety verevitra zany. Andriamanitra tsy mety tabatabo talakale zany. Jerevinareo ny vahoaka Israely niala tany amin'ny tany Egypta hitemony ranomasina meny. Raha maha-olombelona nge tsy azo tenaina intsony, ahoana ny epitana ranomasina? Ny Egyptianina orinao tamin'ny manenjika be dia be. Raha maha-olombelona de maty na miverina makany Egypta indray ho andevozina. Fa Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe aza mitarainy zany ianao ro Mosesy a, angeo fotsiny tenao kapony rano tenena amin'ny zanak'Israely manao hoe ny Egyptianina hitanao androany tsy hitanao retso mandrakizay. Io zavatra maverevitra anao evenao fa tahaka ny tsisy lalana io, afaka tsy ho hitanao tsony io fa Andriamanitra anokatra lalana androany, anokatra lalana ao atsika Andriamanitra androany, afaka isokatra ny ranomasina mena epita tany maina ianao ho tonga ny zay nampanantenain'Andriamanitra indray. Aza manaiky kivy andao tena entehitra amin'i Jesosy ka hoy aminao hoe mila resy lahatra aloha ianao fefa tena zanak'Andriamanitra nandray an' Jesosy marina teo amin'ny fiainanao. Faro tsy maintsy manana finoana ianao tahaka an'izay nataony Mordekay sy Estera, tena ny vavaka ary nino izy fa ninona lalàn'ny tany, ninona ny tenenin'ny mpanjaka, ninona efa lalàna napetraky la Amana afana mandigany an' Jiosy sy androbany fananany. Andriamanitra ihany ny tompony teny farany, mahalala hevitra iveran'Andriamanitra, izy ny tompony teny farany. Noho izany andao tena ivavaka tahaka nataony Mordekay, ivavaka tahaka nataony Estera, ny antehitra sy nino an'Andriamanitra izy fa tsy mbaty any tantara. Inona ny tianao ry Estera vady mpanjaka? Angatao na ny atsasaky ny fanjakana ary omenanao. Nandika lalàna nge Estera raha maha-olombelona lalàn'ny tany tsy maintsy tondrona amin'ny tembolamena vao miditra tao. Fa naninona tompoko vetivety eo mpanjaka de nanaingany tanana de nitondrony Estera satria mivavaka ry zareo. Tsy nanaiky ho resy ny zavatra misy, tsy nanaiky ho ketraka manoloana zavatra en'ny sofina hoe nivoaka ny didy sy lalàna, tsy nanaiky iravoravo tanana izy fa nametraka ny fatokiny tamin'Andriamanitra zato isan-jato tena monjy azy Andriamanitra. Ka faraparanako ny afatra amin'izao fotoana izao hoy aminao, miantsonao anko zahay andao an'Andriamanitra ho anatina fivoriam-bavaka mihitsy fa misy fanatrehan'Andriamanitra ao. Be de foana ny olona hitanay mijorovavy lombelona ny amin'ny zava-magaga tsy takatry ny saina tao zao Andriamanitra izao. Ka manasanao ary izahay fiangonana RHEFI Androndrakely sy ny sampana rehetra manerana ny Tananarivo, maro ny sampana fa ny fiangonana RHEFI Androndrakely zay misy fotoam-bavaka ny-efatra isaky ny Alahady, amin'ny 7 ora, amin'ny 9 ora, amin'ny 2:10 ora ary amin'ny 2 sasany tolakandro. Reo fotoana ireo de misy fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary misy vavaka fanafahana anao amin'ny karazana olana sy fahoriana zay menjady anao, toy ny asana fanaratsy, toy ny ozona avy amin'ny ray aman-dreninao zay manaranaka mahatonga andreo mpiray tamporava tokantrano, maty vady tanora, mianatra ihany fa mba nanana baka plus nefa de tsy manana asa fa de olona lasa mirenireny daholo tongavy ianao fanampy anao zay vavaka. Ny Talata sy Alakamisy kosany isaky ny amin'ny 2 ora sasany amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely de misy ny fotoam-bavaka
arahana vavaka fanafahana ihany koa re fotoana ireo. Numéro telefony ifandraisako aminao moa de fareo amin'ny vata fahitalavitra ireo izany. Raha ohatra ka mbola tsy nahita fiangonana Fiandrondrakely ianao, raha fa niamina kady mba hoakiny ianao ohatrany hoe roto lalana ho any Tanjombato, de tsy le makany Tanjombato no aliananao fa mivily ianao ohatrany hoe la hoany amin'ny mazo riviny. Rehefa eo aloha eo ianao de mahita ny ereka tranombarotra io, de mandeha alolo kely eo anao de ahita plaque ngezabe fiangonana Fiandrondrakely izany amin'ny akavian-dalana. Fa raha avany Ambotso Ampamantanana mazo arivo indray anao no midina, de eo alolo eo koa misy sampanana eo de ahita fiangonana Fiandrondrakely eo fa tonga amin'ny lalam-by eo. Toy izany manasanao zay tongava fa tianao Jesosy, ivavaka sika. Raha marary anao tovy fatrabaranao tananao ary apetrao fonao tananao raha mananolana ianao. Raha io sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ako ny amin'ny teny nampitondrainao androany. Matoky atombo fa nizaniza fierevitra de androany ianao ny amony sy anafaka azy ka hitany fiainany. Didiko ny loharanon'aretina, didiko ny asana devoly, miala fiainan'ny olona ireo karazana olana rehetrarehetra, foanako amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny marary, mivany olana rehetra, voavonjy olona eo, tain'Andriamanitra fiainany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tain'Andriamanitra tompoka miraha fiatanana ao antsika rehetra.